Fa ahoana e? Ary iny ty mampitomany Andry? Tsy haiko tsony ake Sylvia. Tsy fantatro tsony hoe inona foana ty zavatra mahazo anay sy daty ty. Fa misy inona nefa e? Sa marary izy? Ie. Vao niantso ahy teo Bera fa nipoteny valala daholo hono le vary nolazaina tamintsika fa hotsinjaina. Tsy nahasaky izany data dia zao ndraiky narary zao ndray. Ka marary aiza nefa izy e? Marary any be raviny e. Ka aiza moa no misy hôpitaly any? Tsy haiko tsony e. Najoro a. Aza manao ohatran'io Ndry fa mila mandami-tsainany e. Indrindray no raikitra retina ty. Aizy ry be ravina mbola ale. Tsy maintsy tonga koandro Sylvia. Dia akanjo tiasana indray zany Ndry. Ka velako amin'izy irery ihany ary data ozy Ndry e. Ohatry ny fanontaniana tsy dia ampiheverana kosa ny fanontaniana petraky Ndry amiko izany. Tena manany asa Ndry mihitsy ana tsy rarahako e. Ny fitsaboana ny data aloha zao no maika. Aka permission ah, mahazo aho tsara, tsy mahazo aho tsara, manao absence non motivée. Mitady asa hafa Sylvia rehefa voaroaka. Na dia mijanona mipetraka any ambanivohitra moa maninona? Inona ny maharatsy an'izany? Efa tsy ho anjarako mihitsy koa angamba ty asa ty ka. Aza miteny an'izany akia. Ka inontsony arozy Ndry ny mbola azoko atao. Dia lazaina fa mbola fitsapana anay sy dady indray izany izao. Mbola isy masoandro hiposaka foana ho Andry. Sylvia, tsy zakako tsony zao. Zao a. Maherezy Ndry ry Najoro a. Aza diny fa Andriamanitra tsy hamela irerenareo mianaka izany. Misaotra mifankahirezana e. Nefa ampy izay, tena ampy. Dia anainga izao izany Ndry sa tsy te ho tara fahatongavana any amin'ny dada. Zao dia zao ihany aho dia hitady fiara dia hanao lavalina monjy ny fandriana. Ohatr'izao ary rampitso efa tokony mitsabo any dada. Dia mbola handeha amin'ireny lalana lava sarotra ireny izany Najoro. Amin'izay dia izy irery fa tsy mba misy namany. Dia ho ketoketohy ny eritreritra sy ny adi-tsaina rerany anaty fiarany izy. Mampalahelo. Amin'ny fotoana sarotra toy izao indrindra no tokony hisehoany namana afaka hampitraka sy mifanampy. Tsy hamely irery azy ihany aho. Hiera amin'ny any am-piasana dia hiteny amin'ny taleha mba afaka hindrana ny fiara tsy mataho-dalana ao amin'ny toeram-piasako. Sady fantany tsara koa dokotera Fenitra e. Nalahelo mihitsy azy izy rehefa nolazaiko ireny zavatra nahazo azy ireny. Mino aho fa manome izy e. Izy raha teo koa ny filohan'ny teraka fisakana eto Antananarivo. Najoro a. Mihaino Andry a. Zao akia. Hiaraka hiverina amin'Ndry ihany a. Marina very Sylvia. Hiaraka hiverina any? Ie. Tsy hamela Ndry irery ihany a. Akanjo fiasana koa dia andeha isika. Zao dia hiantso any amin'ny talehanay mba hindrana fiara hoentintsika any. Tena misaotra betsaka Sylvia. Nefa aloha sao dia mbola rampitso vao avela Ndry. Zany ka tsy maintsy manainga zao e. Tena tsy hijanona eto tsony a. Zao akia dia hiantso azy a. Mba ho afaka hoe zao atoandro zao ihany tsika dia hiainga. Eny ary ataovy izay hita Ndry fa mety fa zaza ary ajanony amin'izay moa ty fikorofany ty e. Manana finoana fa lasa zao atoandro zao ihany sika. Sady fiara tsy mataho-dalana anie no entintsika any. Eny ary. Atolotry ny radio feno manio anao ary amin'ity alina ity ny fizarana fahadimy sady farany amin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe fitiavan'ny dada sanganasa ny Simone Menjanahary. Ireo hanome aina ny tantara Odilon, Yada Fister, Jona, Boaz, Antoine, Naina Rakotondranaivo ary ny mpanoratra niaraka tamin'ny Mampitono, Lalaina ary Anitra. Nandray feo Odilon Rafalimanana. Tompona andraikitra sy mpanantontosa Simone Menjanahary. Fa ono ale Tsirobera. Ahoana izay tatapoly a? Efa mba niantso angiavy Najoro. Ie, efa niantso azy ako. Dia ahoana ozy izy? Izy hoa andeha hanao lavaliny any alina. Ay, ale tsy roa tamin'ny fiara amin'izao alina izao a. Nefa andraina angety teny efa marary. Ka dia miankina amin'indray iny koa. Dia tena raha tokoa ny mahazo azy ao tatapoly e. Tena marina ny teninga. Fa ono a? Mba ahoana ozy izy ngazara maheno an'izao mahazo any dokotera izao? Aho dia tena tsy avy nahita ngazara hatramin'izao. Fa inona kay ro mahatonga anao hiteny an'izay? Lasa ihany lesy ny saiko amin'izao zava-mitrango izao ry Bera. Tena manahirana aloha izy ity tatapoly a. Re olona kely finoana ny ohatran'ny dokotera io fa dia tena efa lasa mihitsy ohatr'izay. Fa hono mba nakay tokoa ka ngazara. Ka izay ihany koa natonga nanontany an'isay teoko. Fa ahoana a Libera?
Ie, dia tena tsy misy tadidinga mihitsy ve zany zalana nafika nga iny e? Reny mikasika an'iny aloha dada Paoly dia voahoy teo a. Efa nondrasiny zalahy-tanana manko nikasika azy iny. Efa manomboka miamaiziny koa ny andro ity dada Paoly ko maninona kay rehe mba mody vetivety aloha apiditra ny omby raika sisao sady ametraka ny trano amin'ny zalahy koa. Mandeha anary e, fataoko anay eto aby. Sady mino aho fa sady ana loatra izy angamba. Eny ary, zay zany. Tsy aloha very Sylvia tonga dia mifantaniny amin'ny hopitaly sika. Maninona nefa aloha raha atsony Bera mba afantarana izay misy andry zareo? Marina tokoa zany. Andrasoara aloha atsona tokoa Bera e. Allo Bera? Allo Bera ve io? Fa mba nimerony koa ary ty. Fa iaka izao azafady. Najoro ihany ty ry Bera. Aiza ho aiza kay nareo io? Kay ve najoro e. Ety amin'ny hopitaly anay izao fa nareo kay ahy. Efa hiditra ny tanàna mihitsy izay izao fa ety amin'ny tetezana ity. Kay ve? Ao ary fa hotsenaiko tokotany ao nareo. Tandreny tsara ry Bera fa mbola alina be ny izao andro izao e. Toko aty aby anay dada Paoly. Ay, rehefa avy eo zany fa hono a mba manahoana nefa dada ao? Efa tsy dia magnahika ora izy fa reraka fotsiny. Tsara zany. Zay ary fa rehefa avy eo indray Bera. Ahoana hono aky? Eny amin'ny hopitaly hono ry zareo. Ka mba manahoana nefa hono dokotera? Tsao lazainy Bera hoe tsy dia maninona fa mbola reraka fotsiny hono izy. Tsara zany. Fa aiza moa zany misy ny hopitaly ety ry Najoro? Ohatra ny tsy dia tandrotandroko loatra mantsy tamin'ilay tsika taty reniko. Vao tafialan'ity fiakarana be ity sika dia ao ambonimbony ao ka misy fiangonana iny ao dia eo no misy azy. Ay, ory Najoro a. Ohatra ny misy olona mitelo lampy any ry ambony ry e. Eny tokoa. Mety ho Bera angamba io ka. Ny teny mantsy izy fa hivoaka eny an-tokotany. Tena suran'izany ve ndry e? Ka eo mihitsy eny misy ny hopitaly e. Eo aloha eo sika mivily miakatra sofera. Tena ohatry ny diso lalany tsika izany. Hitandry Bera sy dada Paoly io mijoro io. Dia aiza koa nefa izao izay hopitaly eo e? Sa hoe veriny Sylvia fa toy ny any an-drenivohitra ary ny aty. Raha tsy diso ohatry ny reny antsoina hoe CSB reny io a. Fa tsy haiko na CSB1 na CSB2. Ry zareo ve tia tongotiry Bera? Tena mino aho dada Paoly fa izy regny. Najoro anefa niantso ahy teo. Tonga soa ary nareo anaka. Misaotra dada Paoly. Tonga soa e. Misaotra betsaka. Dia ahoana ry Bera? Aiza dada? Ao izy ao e. Efa tsy manatsony ve nefa izy e? Efa matsaratsara izy anaka. Fa somary mbola reraka. Mahafy loatra ty nahazo azy ty a. Andao ary tario any zay e. Andao aky Sylvia. Aleo ianao ry Bera mijanona ho naman'io sofera io eo aloha fa avelao dada Paoly no hitarika anay ihany. Eny ary mademoiselle. Mahaizana be koa ato zany a. Sady tena manepotra be a. Ka betsaka loatra nge ny olona miditra eto e. Dia toy izao foana ve ny eto ry dada Paoly? Hatramin'izay anaka. Asa izay mba ho fivanana anao rinany. Mandrosoa ary nareo miravavy fa ato ny misy azy. Ndray dada. Najoro a. Somary mbola matory izy fa efa somary alalina vao mba no azy tory a. Misaotra indrindra dada Paoly a. Andraso ho voasiko vetivety ary izy. Dada. Dado. Dada. Tonga izay. Najoro Sylvia. Ay, tonga ny zanako. Manahoana nareo roa? Salama tsara izay fa dada no mba manahoana ianao izao? Eno a, nanahoana tokoa dokotera ny fahasalamanao? Izao efa mba mahazoazo aina izao ahy. Isolan'Andriamanitra anaka. Dia efa tsy maninona loatra intsony izany dada. Aiza nefa mbola hen'ny dada hoe marary any dada ka mandreraka ny dada? Izaho anie tsy dia hoe naninona loatra fa ohatra tahitra fotsiny an'ilay zavatra hitako teny an-tanimbary. Dia izay no nahavoa ohatr'izao. Ka vokatra izay fahatairanao izay mihitsy mantsy no mety nampiakatra tampoka ny tosi-dranao. Angamba tokoa Sylvia. Tena marina mihitsy izay voalazan'ny Sylvia izay ka. Fa efa tonga izay izao hikarakara ny dada dia malaky sitrana amin'izay moa dada. Eny anaka. Vao mahitanao anie dia sitrany dada e.
Ka tsy aleo aloha avy dia omena an'ilay calcium sandose amin'ny sachet izy. Ay, miankina amindry ihany ka. Eny e, mety tokoa izay raha ohatra ka nitondra tokoa anao Sylvia. Ino matsy mba tsy dia effervescence dia tsy manaitra loatra ny tosi-drako. Ka nitondra fanafody maromaro mihitsy anie Sylvia e. Ay ve, tsara. Sao tsy misy mantsy aty. Fa nalaky be ihany nareo roa nahita fiara ihany. Ka izay atongavana aloha no tena tanjona ry dada. Fiara tany ampiasandry Sylvia no nitondra anay. Sady reny fiara tsy mataho-dalana reny mihitsy. Eny e, misaotra anao Sylvia dia misaotra ny any amin'ny toeram-piasanareo ihany koa. Ka olona mahafantatra tsara anao koa anie dokotera ny talianay e. Zany eo. Izy mantsy no filohan'ny zanaky fisakana ao Antananarivo. Ay, dokotera teo ve? Tena mifankalala tokoa izay miralaka. Maninona raha le oviva ao aloha no hanaovana fanafody ry Kala? Marina izany. Zaho koa tia variana mijery any tady eto fotsiny. Tia rekia. Fa maninona nefa ny variana mijery any zanako e. Ka manina sady malailo any dada ne ahy e. Ity ary aloha ny fanafodinao dokotera. Ay zary. Dia mba inona daholo nefa ny fanafody efa nomeny any dady? Tsy haiko anaka fa mety ho hitanareo anatin'io karina io angamba. Sady inona moa no fanafody isy aty ambanivohitra aty fa dia izay mba mety azonjareo atao aloha no atao e. Ahoe jereko ny kariny any dada? Ie, hitako ato reto tokoa. Ary tena tosidra mihitsy ny navoanao a. Fa dia naninona e? Mafy loatra ty fitsapana mazo atsika ty anaka. Na izany kosa zary dada tsy tokony ho tonga amin'ny zavatra sarotra toy izao kosa e. Loza neraka izy fa izany hoe moa tsy natrehanareo ka ohatrany hoe ny mora ny milaza azy a. Nahatanjaka ihany aza dokotera fa ambony ihany ny tosidra nahazo azy a. Sao mbola reraka aloha dada fa matory amin'izay e. Efa tonga izay izao dia tokony mba hilamina amin'izay ny sainao. Sady vao mba aingana teo kosa ngeny mba no azo tory. Efa tsy dia maninona aho e. Tokony ho tenenina ny dokotera dia raha pitso maraina ihany tsika dia miala ety dia aleo mody. Koa tena mieritreritra n'izany a. Sa ahoana keo Sylvia? Eny e, marina izany fa aleo aloha jereko vetivety ny tensionao dokotera dia ho hita eo rehefa avy eo. Ao ary. Efa tsy dia maninona tsony a. 13-9. Hitako reraka loatra nareo miravavy fa aleo aloha miala sasatra kely azy. Neny dada koa ny andro a rehefa arainako. Avelao amin'izao fa dada ny matory amin'izay e. Ahoe kendry mitsotsotra eto ambony kidoro eto ry Sylvia. Za aleo aho eto tongom-pandriana ny dada eto. Nefa dada Paul izany mba ho aiza? Tsy maninona anaka fa avelao aho namandry anaty fiara. Eny ary ao fa miresaka vao maraina amin'ny dokotera sika. Ay ve izany ny zava-nisy taty? Mba tsy nampoziko mihitsy izany voalazany Bera izany. Indrindra ity lazainao ry Bera fa miahiahy any dada Paul tamin'ilay fanafiana niseho tato amintsika ianao. Ka na izaho azy ane mba gaga amin'izany ndraika izy. Dia izay aloha ny zava-nisy hitako seniko e. Arono ary Bera. Mihaino anao ary Sylvia? Mba nanahoana nefa raha niresaka mikasika an'ilay atao hoe ngazara. Eny tokoa. Ary dia tsy avy nahita azy mihitsy hatramin'iraha ny resaka ny fanaovantsika farany tato rainy. Zany io, ary tamin'izao navoan'ny dady izao. Ny ona rehetra re dia namonjy tainy aby fa ngazara dia tena sahitako. Nefa dia iny dada Paul tsy nahasaraka tsika roa lahy iny hatramin'ny voatany an-tanimbary ka hatramin'izao tsika no dia ety hatramin'izao. Fa ny fihetsika toy ireny kosa aloha dokotera mety hoe ho fanafenana ny ratsy nataony a. Na dia izany kosa aza kia, ohatrany tsy mino an'izany mihitsy ny saiko hoe dada Paul ny havitan'izany. Mbadiny io tsara ne reny resaka rehetra ny fanaovantsika tamin'ireny e. Tena misy hevitra mbady izao e. Fa mila mandinitra tsara aloha tsika vao mamoaka fitenenana. Efa nilasaiko an'izany ihany Serbera sao hanimba zavatra betsaka. Eny e, eo ihany izany fa aloloha avadika ny resaka. Maninona moa raha mandeha mba mijery ny tanimbary izay Sylvia dia Ibera ny miandry any tady eto? Ay, tsy mety izany. Fa maninona ry Bera? Tsa mety amiko izany Sylvia. Ay ro alalanareo roa izay zavatra mety voaseho any indray. Tena tsa mety ka. Marina izany teny Bera izany e. Tsaratsara kokoa aza aleo avy misakafo atoandro nareo dia miaraka any nareo telo mianadahy. Dia iza nefa no namany dady eto? Tsy misy aninahy eto e. Sady arato efa tsy dia manahintsony. Indray ariko. Aleo izay izany no atao dia inona nefa aloha izany no zava-misy ao an-dakozia ao ry Bera?
Sady misy inareo fa jereo ao a. Ka inona nefa ny loka mba azoazony dady? Ka zavatra tsy dia tokony hiteraka fiakaran'ny tosi-dra aloha izao no tokony hohaniny, ohatra hoe trondro na anamaitso. Izay trondro izay ngamba no hitako fa mety ka maninona ary bera raha ohatra ka mba mandeha mamintana vetivety ataon'ny dadaloaka dia izay Sylvia ikarakara izay ho ataontsika telo mianadaaloaka. Tsy maninona fa mety izay. Ary ateo ve tsy hitondrana salady? Zany veribera dia mbola ho an'ny tany indray a. Mahazava be zany. Ao ary fa lasa aho e. So adiny voasary makirana anaovana azy a? Ie. Tena mahavariana sy tsy mampino ahy mihitsy ny resaka bera teo indry dada. Dia izany anefa ny voalazany. Nefa ve dada tsy hoe i dada Paul ny tonga namonjy azy taty? Ka izay mihitsy ny anaka ny tena mahagaga e. Mety efa nikorotana be ihany koa ny sainy dia tsy nahazo hevitra izy. Na izany aza kiry Sylvia. Maninona no i dada Paul no ayainy? So mba misy ambadika kosa ary aloha ilay resaka tandry dada. Tsy azoko ny tiana ho lazaina anaka. Ka ahoana tokoa moa izany dada Paul nanery antsika amin'ny hanofanan'ny tany fa tsy nanaiky ny hamarotana azy taminy. Na za koa aloha mba gaga tamin'ireny a. Fa izany hoe moa nila voly sika tamin'ireny. Ny tany izany mbola mijanona ho anareo ihany dia zaiko. Hatramin'izao aloha ry zovavy dia tsy mety mihitsy ny saiko fa izy no nahavita an'ireny tamintsika. Na ireny fikarakarany antsika ireny aza ve dia hinoana an'izany e? Eny e, marina tokoa izany. Saingy tsy zarany aza ve dada maty tany mba azahoany tany? Mbola misy zavatra hafa mihitsy aloha ao ambadika izao e. Fa inona ny zavatra hafa mety tsarotsaroany vavan'ny dada ho karakarainay aloha? So dia anaovana kafe? Efa somary nisotro maraina ihany afa nanaovany bera teo fa ohatrany mbola misy dite soja zay ao dia aleo ary izay no atao e. Eny ary ao fa vetivety ihany izay. Ahoana ny tiry le bera? Tena vita lamy mihitsy ny namadika tamin'ny fifampitokisasika. Ny amin'inona moa izay ngazara fa tsy azo koa. Dia efa resaka vita izao ve moa lesy hovidiko ny tany dia sy ahateo indray avadika an'laisany ho an'Jahy Paul fotsiny. Tena tsy azoko e. Ady varotra tsaraikitra rey ngazara aza tao andrava fihavanana. Ela ary mieritreritra an'izay aloha fa reha kosa tena lazako marina amin'lahy Jahy bera fa tena nalahelo aho a. Ko anao tsinona ny veraverako sady angamo ny vidiny dada Paul ny tany. Aza mitapitapy lesy a. Every lafa-tsy hitako angahy ny vola be naterinareo teny amin'ny tiavo iny. Sany vidiny izany ho ny tany fanofanany fotsiny. Ha, izany vely ty? Na dia toy izao aza nery ngazara ny fiainantsika dia vao mba misy olona vanina sy manao ny marina ihany eto be ravina. Dada Paul ve izany ny tianjaho lazana amin'izay? Izy indrindra. Fa mitapina ravin-joavy ve sa misesiny atain'omby ny maso sy ny sofin-jahy ny tsanahy lala fa Jahy Paul ho nanirakonina hanafika teny amin'jahy? Zany ve amin'jahy dia mba olom-bagnona sy olona manao ny marina? Fa inona koa ro ahafantarany ngazara izany? Tena pirofana izao fa izy ro nanirakonina nanafika ahy teny. Tosa mahateny mihitsy Jahy. Aza mba mora mbakaina ihany ho aho. Nefa dia milaza ho mahiratra sy zao hoe aleo aho andefa veloma Jahy. Andraso ndraika moloha ngazara. Henoko aby lesy ny zavatra nitranga teto na dia sa teto aho a. Fa hono aho. Anao tokoa kay tay tamin'iny andro iny fa samba nahitanao aho a. Nisy dia nalehako tainy vato mitsangana. Tany aho dia efa naheno an'io fanafihina ny sehy teny amin'Jahy io. Tena marina izany ngazara. Fa hono aho dia inona izany ro mba tolo-kevitra azonao omenanay? Ay sy angaha Jahy berako. Ohatra hitako tonga ao any izy rovavy zanako dokotera iny. Maninona re rainona nahita fianarana rainy ro angalany Jahy hevitra fa tsangaitsy ambala ohatrany tony. Dia izay vary mba teninao ngazara. Ko tokony Jahy andro ny teny an'izay tagnamiko. Sa adino sahady va? Eny ary fa sa maninona re izay ro hitanao fa mety. Mantiana koa mandeha any fa mahakamo ahy eo fotsiny. Vao aya re ro ahazo anareo ry Jahy bera. Zay ro izy rehefa mivadika amin'ny fitokisana agnamiko. Lasa hafa eo Jahy sy ny rediredin-Jahy koa.
tena hafahafa ny farateny Ngasara teo iny mbola eo ny hahazo anareo. Inona ro tiany havoitra amin'izany teny izany ary ny mahagaga dia tsambana sy ny resaka mihitsy ny momba ny dokotera. Tena manomboka mihamaloto sy mihamaimbo mihitsy eto Beravina eto raha tsy hita izay nanao ny fanafiany. Inona ny mahalatra saina Ngabe ireo e? Lelika, tonga koa lehibe tsara vela sy rasy ty. Tena lasa halako maizina misy ty tatapoly ty. De vareny tokoa Ngabe zao. Savarena fa henoko ny teninao. Ohatran'ny lasa mahasositra ny fiarahamonina eto Beravina eto ry tatapoly. Fa hono ary Bera, inona no mahatonga Nga hiteny an'izany? Ohatrany mifampiatsara vela sy fosiny jo. Ndao mihitsy aloha hipetraketra an-talaketrika sy Nga fa tsa mazava amiko ntsany zany. Zany zany lazaiko anao zany. Ny tsara vela ty hiaby ny onona. Fa maninona? Ireny izao hitanao zavatra nahazo ny dokotera. Ia hoanao ro mba tonga na manganay ny manodidina aty. Raha ny fanafiana tao aminay ireny dia ny ona maniraka ny mpanafika ary mody mba manampy tamby mikarakara zany. Fa ela aby rehetra zany Ngabera. Tena manomboka tsy ho azoko tokoa. Dia izay moa ro izy ro tatapoly. Fa hono ary Ngabera, fa angamo lesy efa enareo sisina nerika ny zalana nafika tao aminareo reny. Toko dia voalazany zalahy tao reo tatapoly ny agnaran'ny ona naniraka azy rehefa nahita ny volany tadiaviny izy. Dia iza tokoa lesy ry Bera? Tsy avo zao angamba tatapoly ro ilazana azy so tsy mitombonako vao mainka hanahirana eto amin'ny fiarahamonina. Marina tokoa aloha zany e. Fa mba nanakory zay aloha i dokotera ao? Efa mba manomboka miatsara izy sady efa ao raha teo koa ny zanany. Dia le mpiara-miasa amin'iny koa tonga ao. Dokotera koa moa zany le zanan'io? Le anankiray namany iny ro ohatra dokotera fa ny zanako dokotera ohatra zany ady misy boletera zany sa? Ina rery Ngabera ny dikan'izay? Ohatra sady haiko loatra mareny miteny azy tatapoly fa izy aloha misy titeratera zay. Mba tsy mazava amiko loatra zany ry Bera. Izay magnaraka iny ireo lazako anao tatapoly fa ohatra tsy zay aloha ry tena izy fa izay aloha homanao kory zany ianao io? Saika vao andalo amangeny azy ao fa ahoana? Ohatrany vao matory izy ao ro ny lozako. Mola izanany vavy koa somaro sarotiny amin'ny fahasalamany indray. Maromaro ihany manko izay olona saika hamangy izay fa tsy hanavelany io foaziny izy koa. Eny ako, fa avy aloha hiverina dia mampamangy any ary. Eny ary tatapoly. Tena sasara koa ny hampandrosoana ny olona toy-tony any an-drano any koa. Tena ho lazako azy telo mianaka mihitsy izao vaovao nambaran'ny Ngavara izao ilay vao tonga any an-drano any Zay rero zava-misy Njaha Président. Koa mety ve zany rehe mitondra onona vitsivitsy egny tsika hamangy azy fa mahamanyatra? Ny hamangy azy aloha sady olana ary Ngazara fa inona rery mampisalasalanao Président? Fa ity vaovao mahakasika Njaha Polityry tena mahavariana ahy. Inona re Président ry mahavarinanao amin'izany? Ka tsy mitombona anie zany resaka zany e. Niary toro taty amiko Njaha Poly ny alin'iny ary le Bera no niantso azy tamin'ny telefôna. Inona re Président ry mahahafa an'izany? Eritreretinao tsara ary taty amiko izy ary nahita n'izany aby zalahy ny andro faty taty ary dia mbola izy koa ary nitondra ny zalahy ireo nanavitra le Bera tagny. Dia inona ny voalazana azy ho? Mba hay ary agnareo zany. Mba Président fokotany ihany dia sahadinika an'izany tena oatra mahagaga koa. Tatapoly mody miary tory aty aminao fa ny bandy mpiaraka agnaminy mpitsaramanadiny ro lasa nanafitra taigny. Efa voapetraka ny tetika rehefa miasa le Bera dia izy ro mody magnavitra azy. Sa vita Njaha Poly zany. Aza fatra-panenjy ty olona toy izao ianao ry Ngazara. Andao ary fa ho hitanao ihany marina. Ny olona rehetra zao efa milaza ary vogninahanao taratasy hitory azy aty aminao.
ahoana tsara hoa zay re efa manao fagnangona sy niagno zao ny onina ary aza adinonao fa nahatongavan'ilay zanaky dokotera tatyane ka hivarotra ny taniny sy ny ombony fa ngava re de tsahenona ho voaroka tamin'ny asany izy noho ny fagnodikodinana volam-panjakana tsa vitan'izay fa tsy maintsy nameriny io vola io izy resa te hijatra tena aza mba miteniteny foagna anao ngiazara tena anao mihitsy président mila mandigny taigna tena tara loatra anao agnay vahoaka indray ry maharaka vaovao alohanao tena marina zany ko toko saika ny jiatra dokotera fenitra rehetsa nivarotra ny taniny taty toko zay le nilazako anao ho aro efa saika hividiny tany nefa moa ny songisongona ny jahapôly igny indray de mba fantatra moa fa tsy anyvidindray any ho ny tany fa nahofany ko ia moa zany no nilazan'izao tamin'ngiahy aria henoy fotsiny aho aloha telo tapitrisa ny nahasahiko ny vidiny nefa nofainjahapôly ho tapitrisa mandritra ny 20 taona zany ve aminao président sabotage sa voatery zay eritreretingahy any marina de voatsavitan'izay re njaha président voanagnako vola ray tapitrisa ny jahapôly igny ity ny taratasy jereo ty atoroko anao ty zareo sara io ray tapitrisa io koa ny daty nolazany fa hameragny anazy mazavy zao fa mody nofainy tany de sy ateo izy niarana maritra ny omby tamin'ny lehibery dia agnao koa nia mahafantatra fa izy mianaka no niarana anao taratasy fivarotam-panagnana taty aminao igny indray loso de tena marina igny eritreretinao sara koa président henoko fa ho vola fito hetsy roa tapitrisa horo nahalafosana an'ireo omby telo namidy reo ary de vo izy mianaka rery ihany tsoro nahafantatra ny fisin'ny vola io ka io re ohatran'ny olona rehetra mifagnampy any io ngiazara tena mba miangavy anao président alefasy lavidavitra ny fisainanao araky ny voalazako taminao teo de anagnako vola ray tapitrisa njahapôly arak'izay de tsy maintsy mitady io volako io izy de mety ity vola vidinomby ty zany ro nataony takaliny faharoa koa aya moa ro ahafantarasika re ohatra ka mety tsyombakomban'izy ro laha mianaka raigny fanafihina raigny mba hizarana ny vidiny omby ka inona zany tena tingaho lazana amiko fa maika aho andao ary moa zany tsika hamangy agny amin'ny dokotera zay no tiako atongavana tena tsamety raha zao tsika ny mandeha agny fa nahoana indray re président ka vao vetivety teo re izy telo mianadaha nitazako tery ambany tery angamba andeha ho agny be lagnitra igny nijery ny fahavoazana mety ho marina tokoa zay de dokotera rery any zany ro agnaminy ao ka tena tsamety any ho ahy ny mamangy azy rery agny fa leo miandry ny fiveranany zareo fa na izany aza aloha mba dinio ihany raigny resaka nataoko taminao raigny président de sevena zany tsika vo hamangy azy egny tena mahamagnatra any ho aho aleo rangahy sy pisy maragna fa tsy haina mety ho ariva raha ny ankizy raigny vo modika io say tsy adiniko marina fa inona indray re ngiazara penonao sara ty somary votsitra ny vavan'ny libera sy efagnay tafahogna anytseo tafa resaka tagnaminy aho fa atao ho voateny-dralahy agny ho ny agnaran'le onina niaraka nanafitra tamin'igny aliny igny rehefa sahita aby ny vola zany ve ka iza hony zany ry ngiazara sanetiny lazy izy fa vo miandro ho ko ia zany ro tiako ho lazaina aminao eo mody agny tanima re izy sy efa miresaka agnareo eny ary fa misaotra anao ngiazara inona moa zany ny tokony manaka anahy tsy hamonjy azy telo mianadahy be lanitra sady hamodim-pitorako raigny ny resaky ngiazara teo raigny zao ihany arangahy de hoagny salama vagnareo telo dahy eo salama tompoko fa iza moa izy ribera izy ny président fokotany eto amintsika ay manakory ianao président salama tsara aho ka inona ro eto tsy de misy inona président fa de faly mahafantatra anao ka inona ny vaovao de zao zava-misy mitranga ty aminay izao reny mampalahelo tena marina tokoa zany président izy kosa no najoro zanaky dokotera fenitra de tia matin'izay lanankiray ty Sylviany anarany dokotera koa no asany fa
ny Najoro no admisiblatera. Inona hoe Robera? Fa fangamotra zay va le izy teo ry felo fa inona tokoa moa le izy iny? Administrateur Robera. Najoro no anarako e. Zanaka vavy tokany dada ary miasa any an-drenivohitra. Ay ve, tsara zany. Natafita-kilonga kosa zany dokotera. Ka izarery kosa neny zanany e. Sady mbola miana mamindra fa tsy tena mbola arelatra. Dia manakory ary zao dadanao ao zao e. Efa tsy dia manatsona izy fa misaotra tompoko. Tena mampalahelo mihitsy ty fisehon-javatra tiraka izy a. Ny tena manahira-tsaina azy ao dia ny mieritreritra hoe nahoana ary ty valala ty tsy mety fongana mihitsy. Ny fitondram-panjakana koa ty ohatry ny tsy mandray andraikitra mihitsy fa variana fotsiny ny fanongana ao ambony ao. Ny ahy aloha ny fieritreretako azy ty dia angamba zareo tena mampanatody valala dia rehefa varasa ny andro dia iny indray ro afafiny rehefa avy eo hanimba ny volon'olona. Dia inona nefa ny tiany Bera ho lazaina amin'izany e? Ha, biziny io ko. Mahazo vola ihany zareo avy eo any ambony any rehefa mifendraka ny valala. Taoko se henona amin'ny radio any dia misy famatsim-bola amina miliara mihitsy ny famonoana n'ity valala ity. Nefa izay valala maty eo ny onandray azy ary otra ho fatin'ny asam-balalako. Hita ho ary Bera, ary tena mandiny zavatra kosa ianao zany a. Ka marina kosa nge zany Sylvia e. Tsy efa ohatrinona zay ny vola lazaina fa hamonoana valala nefa zao ny valala vao maika amin'ny tombo andro aman'alina. Rakotra azy aby eran'ny Madagasikara. Ie, farany teo aza ho toho niakatra tany avoloa hoa. Marina tokoa va zao raprezy? Sa zay avoloa zay amoro fipetrahan'ny président'ny Repoblika? Tena agny tokoa rengahy Bera. Sady nilan'ny valala tao va ny mpivory tao re zay ro izy. Ary tena maharaka vaovao mihitsy anenareo aty zany e. Na dia tatasy mavolamba toy izao ary ane zay mademoiselle dia afaka manavaka ny tsara sy ny ratsy e. Indrindra io atao mpitondra ao ambony ao io. Tena marina izany président. Fa inona ny vaovao ankoatr'izay e? Tsy dia misy inona fa nahitanareo telodana andeha nakaty aho dia mba nanaraka avy ao aoriana. Tena mampalahelo ahy mihitsy manko ny fisian'ity andimbalala ty rakizy a. Tena marina ny ianao président a. Tsy gaga mihitsy raha nanohina ny fahasalaman'ny dada ny fahitany azy io. Izaho kosa veko. Tsy nisy azo ny raisina tsony. Sa ve vao misy azo jinjaina ihany reny mitsangatsangany reny Robera? Ohatrany defa nisy nanao lasa kalina koa andray zao fahitako azy zao ry Najoro. Nanangona ireo salohy mba ary tapaka ve? Angamo hita tsony izy ty anaka fa ny fahoriany sasany aza lasa hafaliana ho an'ny hafa e. Ary ohatrany misy zavatra maromaro mikoropadropaka ne reny anaty tanimbary reny Robera e? Asa inona reny? Trondro reny ka. Ka maninona raha andeha alaitsika e? Marina ny anao anaka sangy tsy vitanareo telo mianadahy reny ane maka andreo e. Marina tokoa zany président. Ary ohatrany tena mbola misy rano tokoa. Tena tsy maintsy mila olona ho namany sika e. Tsy maintsy tatarina koa ny an-tanimbary vao afaka maka trondro satria tsy maintsy avoaka ny rano. Nefa dia trondro ngeza mihitsy raha zao fahitako azy zao a. Ka raha tsy diso aho toa ohatra napiditra trondro taonareo ny gahy Bera. Ie, karazana trondro samy hafa isaky ny tanimbary no. Tsy aleo hoe miverina amin'izay aloha sika fa efa mihariva ny andro. Sy pisy maranya koa sika makazy ety. Ndao ary. Fa izao any antony namonjeko anareo telo mianadahy ety e. Eny président. Mba hampiomana anareo anay fa ho avy hamangy izahay isolo tena pokon'olona vitsivitsy raha pitso. Raha tsy hanovan'ny fandaharam-potoana anareo. Raha mba mety ary moa nga président dia mba maraindraina ihany fa araky ny voalaza teo dia vao mba haka ny trondro ety angaiko. Eny ary alohan'ny amin'ny valo angamba mety ve sa ahoana? Ie, mety izay fa dia efa misaotra sahady tompoko. Toko miara-mody zany sika fa vao mba misy zavatra tiako antaniana ny gahy Bera mako. Mikasika n'inona nga zay président? Andao moa zany fa sady mandeha tsika no miresaka. Sa dia inona sady fa mikasika andragny raha ny seho tetỳ aminareo rany. Aleo ary angamba naisy Sylvia tonga dia andeha loloha dia nareo mianaka manaraka fary e. Andao ary. Improvisar ni tungo
tay hariva regny ao zany ndra président. Araka ny lazako taminao iny moa zany ndra Zara dia nijery azy telo mianadahy tagny be lanitra sady nampiomagna azy fa hamangy azy agny sy pisy maragna. Kay ve? Fa inona ho avy ty taratasy aminao ty? Ka niela fiemboka re ho mailamba moa ny marina mitavozavoza mety ho resy lainga tsara lahitra. Ty le taratasy nataony fokon'olona mitsiasika an'ilay fanafihina ny sehotainy amin'Jahy be raha. Ay ve? So dia mba mainka loatra re zany ndra Zara. Dia io moa zany no lazainareo fa nanao an'iny fanafihany. Hoatray, ia moa fa Jahy Paoly? Tena sa mety zao ataonareo zao ry ndra Zara. Hosombana amina zavatra tsy voapirofo ve ny fiarahamonina e? Dresy re mila pirofo ao dia agnotanio aho libera. Izy ro nilazan'izay taminay dia samy miala amin'Jahy Paoly hoy izy. Tena lozy tia. Nefa tamin'ny resaka ny fanaovana ireo lahy teo dia nanamarina izy fa Jahy Paoly ny voalazan'ny zalahy tao. Fa inona re ro nampanginanao président? Aza mba mianatranatry ny miaro ny olon-drasy ianao fa ataonay mifafa miaraka agnaminy a? Sa anao koa zany niaraka ny sikombakomba taminy? Le ty rehefa ho lasa gaiky le lahy mitenena. Ny raitra dia igny nomenay anao iny ny taratasy. Ny raitra oferinay ny amin'ny tanàna Sepiso. Dia ny raitra homenay ny mpitandro ny filaminana. Dia zay re président dia miala tsiny sahady aho fa mety sa ho afaka ho eny amin'ny famangina ataontsika Sepiso eny amin'ny dokotera fa hagnatitra vao maraina an'ireo taratasy reto any miarina varatra. Tena ny hangala baraka misy zany tena taonao ndra Zara. Efa nampiomana ny zareo any aho. Sa maika zany e, ny raha-panjakana loro vitaina zay famangina azy atao magnaraka e. Eny ary fa voaraiko ty. Fa mialohan'izany aloha ndra président dia asosony reto taratasy reto amin'izay fantatra ho nandalo tato aminao sady akatoavinao. Tena hanahirana mihitsy izy ty ndra Zara. Tsa misy manahirana zany io e, soniavinao fotsiny dia apy. Andao ary aloha zany tsika androsany andragno. Tena marina fa hanahirana mihitsy ty ry ndra Zara, marina nefa. Inona ry mampitetatetanao amin'izany? Inona fa niasanao maha présidentanao fotsiny ro atao dia apy e. Ndao ary moa. Ay président, mandrosoa ianao tompoko. Tena handroso tokoa moa zany ko. Ary maninona ny ianao rery sady amin'izay tena vao maraina be? Tena miala tsiny aho rakala kely. Asa na ho resaka hataontsika mianaka rery ty na hiarahantsika amin'rainao. Fa resaka inona nefa nohatry ny hafahafa be ianao président? Mikasika le fanafihina tetỳ aminareo igny re tamin'ny herinandro igny. Fa hita ve ny nanao azy e? Ka tena zay mihitsy zao ny manahirana. Nanao an'ity taratasy ty manko ireo olona maromaro izay laza fa Jahy Paoly hono naniraka ireo olona nanafika tetỳ aminareo. Ary zay alefaso koa ny satsany apetraka daholo fa ratsy zany a dia tsy miala eto tsika na isy olevina azy eto ary seto tsy mametraka e. Malaky letsy zany a fa inona ty ataony sety? Malaky letsy zany fa tsy nareo no andaninandro eto a. Hanao ihany moa letsika. Zao no antony. Eno tsara ty. Misy tena mamady tsika miaraka reto. Ary misy namandreo dalo enjehana tsy mety ho azy reo mihitsy amintsika. Ka mba tsy ahasarotrary zalahy dia aleo avy hatrany dia mitsotra. Fa nahoana tsy miala eto tsika raha tsy visy izay atao eto. Ka tsy misy an'izany eo raha Serge. Efa reo daholo ny telefona dia jereo e. Sef jereny zalahy letsy rato ny appel farany voaka siniditra tamin'ireo telefoninareo a. Okey, aleo mihitsy nijerevako azy. Tena miaramila efa zatrady mariny ty setry ty a. Tsy misy e. Efa tamin'ny malina antsika ny sakafo atoandro iny daholo. Sady niantso daholo ry zalahy. Tena misy bandigaiky misy reto a. Ahoana ny aposible an'izany? Misy manana telefonina double reto. Dia ny iray zany a pisy spesialina fampiasan-dralahy amin'ireny dalo ireny. Tsy maintsy voatery hisavany rehetra ihany a. Fa inona ary mahalasa saina ny setry zany? Sergent, eny moa kapiteny? mandeha ny fotoana. Eny tompoko. Zao letsy zalahy. Mandalova hoe taony loketo tsirairay daholo nareo. Malaky letsy a. Malakilaky elisany ary tandremy misy manao fietsika tsy voatandrony eo fa avy de tavela ambany daholo ny vavavasy. Tena miala tsiny letsy iry zany a. Fa tsy maintsy manao an'izao aloha zay. Tena misy mamaky sika. Andraso hoe letsy. Miverena kely hoe lary ty zany vetivety.
tena voatsapalery le aza ao hoe atao amin'ny ary misy telefônina vibre nde ato zany zany ve tandremo ny tanana me daladala mitidika de tahateo fa avy de vitaiko ao raisavy raisy ny telefônina de valio zany olona miresaka mise zany le lika tapaka le izy teo biby eo le tsy haingana hiato an'lay izy ary raha vo miteny izy de ataovy may libre raha mieno eo io fa miantso tandremo malova viteny eo fa vitaina eto ela allo aiza nareo zany sefa efa tafiditra ny tanàna ve efa tafiditra de ahoana sefa tsy misy dikan'ireo olo reo na ho fatinareo daholo aza fa fivatananay fotsiny reo de manao nampironareo manaraka tapaho am'izay mazava fa ty bany ty misy ny mpamadika mo kapitaine tena miaramila ratsy ela ay seny miatsy homme de tâche nationale mon capitaine ka mendrika an'la koa zany no faty efa be zay olona matilisanyzay tsia mo kapitaine tsy anjaratsika mamono azy miaramila mitovy amintsika ihany izy tompoko esolo teny amin'ny fotsiny angamba ny basiny de ty basina ampiasany no aleo entiny tena tsy jany neto re zahay tompoko miangavy indrindra re zahay mba avelao mba hiaraka aminareo ka mbola lavitra ne ray aman-dreny ny dianay arahanay re marine vonondrenine zahay raha tafaverina eto indray izy ifonana re tompoko maninona tokoa moa raha entina miaraka amintsika izy mon capitaine miantso renfortsika itsena azy ireo amin'ny camion sady atsy ambony atsy ane misy lalana mahazo any amin'ny arabe de atao hoana zany reo tranonareo sy ny fanananareo reo indrindra reto fianakaviana voativitry reto alevinay vetivety re izy reo tompoko de aleo zay araka aminareo mon capitaine sergent tsy maintsy miretardeny ty miantso eloko sika hanampy amin'ny fitsirena manodidina sao misy fanafiana tampo eny ary ekeko ny sosokevitra sergent ka zao ary alamino aingana zay mbola alaminareo de mialatsiny ihany koa zahay amin'ireo avatsika voatifitra ireo karakara zao zay toerana ametrahana azy de raha mpitsy vao maraintsika miala eto misaotra indrindra nareo re tompoko ny sasany angamba monomby anankiray ho ataotsika sakafo fa hita ho vizana mihitsy nareo zany sao mbola be kisikisiny zany dada tsy misy dikany aminay ny mamonomby sy mitsarakarany zany re tompoko tsy maninona ary fa malakilaky nareo sergent eny mon capitaine efa miomany indray zany fa ihinana omby ala sy tsika androany to zao zany ane le fiteny mon capitaine lao hoe ihinanao zay omby maty any fa ny eny de ny alan'ity tanànaty tokoa zay ny maraina nio andro voatery ny janonanay tsy vidiny teto io midorana daholo reo trano zay nataondreo dahalo fivatanana olona njato no niaraka taminay ao ny miroka ny ombiny ny sasany mivimbina zay azo ny vimbinina ny hafa mitrotro reo zaza tsy mbola fa mandeha tsy maintsy nanaiky izao fangatany-polony zao zahay rehefa natao ny fandinina satria iza tokoa ary moa no nandianana havotana sy hoarovana ty atsimo aty ka nandaozana ny fianakaviana nahazatra tao andrenivohitra tao nandaozana andreo olo-tiana raha tsy reto vahoaka sahirana sy nanaiky ny geza nahazo atsy vidiny reto hita mampalahelo izy reto raha ny fijery azy mitopesaky ny avizanana sy ny anoanana rehefa lasa lavidavitra de mijano indray aloha ireo vehivavy efa somary zokonjokony sy ireo mbola ankizy ary ireo mitrotro no nalefa tamin'le camion tafika ny sisa kosa niaraka taminay nanasarotra ny asanay zany nefa tsy afa-miala zay satria malagasy manana zoarovana izy ireo tsy fidiny azy ireo reny natao reny satria voafatotry ny herin'ireo dahalo izy ireo ary mazava fa fato ny takalony raha toka mikasa ny andana malo mibaiko nasainy natao izy ireo any heriny de naleo niaritra ny dia tongotra roso sy 3 andro niaraka taminay teny amin'ireny toerana rehetra no lalovanay ireny de saika lasa tanàna maty sy tanàna foana avokoa no hitanay trano maisy rava sisa no tazana mijoro tandindro no nandalovan'ny dahalo reny re toerana voalaza fa kijanan'omby de foana daholo reny omby reny tsy hita entsony reo omby maro miisan-jato sy anarivony raha miazo ny lalana makany faratovainy ianao
lasa ny dahalo na valindreo ray aman-dreny tafaraka taminay raha nanontaniana izy ireo baraindro mipetraka ho azy ireo anefa ny hoe alefa makay zareo omby ireo ary olona avy aizy ireo dahalo manapitra sy mangalatra ny ombony zareo na za manoratra nyty tantara ty aza dia mametraka ihany koa baraindro zany rehetrarehetra zany tonga tany Betroka ihany zay sy ireo olona mitombo andalana niaraka taminay fen'olona sahirana sy mivezivezy ny tanàna amin'ny Betroka voatery tsy maintsy nanao fandaminana ireo tompona andraikitra mijanona kely herinandro nanao izany fandaminana zany ihany koa zay andriana maramila hafa indray no nalefa hanohy ny fampandritany fa izay 700 mirahalahy somary mba nasena niala sasatra kely indray hony no tazonina nalaina ambava ilay namanay anankiray izay nifandray teno tamin'ireo dahalo ary dia izy no namoaka ny tsy ambaratelon'reto olona karony reto nahita vokatra tsara foana zahay taorianan'izany maro ireo voasambotra tsy nanaiky moran'izany fisamboran'izany anefa zareo fa nanohitra hatramin'ny faran'izay zakany lasa ny 5 volana nanomboka ny lamina sy niverina tamin'ny laona ny fandripahalemana taty Betroka sy ny manodidina nilaza taminay ihany koa ireo mpitarika fa fihodinana farany no tsy maintsy atao ary ilay toerana izay voalaza fa iren'ilay tena dahalo lehibe no hotafiana ny zara roa ny ekipanay tamin'izay amin'ity fanafiana farany voalaza fa maro eto mpiambina n'ity lehiben zareo ty sady ary fitaovana raha teo izy teto dia tsy hita faradalany tsony zay sy rado no averin'ireo mpitarika anay mantsy fa tokony ho zaraina ny traika fananananay roalahy nalahelo araka izany kapiteny Avisoa izay hany vehivavy tamin'ity fampandritany mahery ity tsy nety nijanona tao Betroka izy fa nanaraka anay hatramin'ny farany mitomban-dà izy ary manana korazy amin'ny asa taony tsy dia nametraka loatra ny autorité izy fa nakahevitra taminay srady foana tamin'ireny ady sarotra nandehananay ireny tsy nahagaga raha tafity tamin'ireo izay teny mianadahy ny arivan'io andro andehananay farany amin'ny opération taonay io dia ny fanao fotoana izay teny mianadahaka mba niarany sotrosotro teo amin'ny toerana anankiray elaela zany sergent tsy efa manimanina ny any tanàny ve na manina za moa mon kapitaine ho afaka ho aizy mbola hiaritra ty ady farany ty dia ahoana ny fahatokisan'ny seteny somary efa nahazatra ihany aloha ny fiarahan-tseteny mianadahy any ka to nety foana izay nataontsika midika ve zany fa sarotra ho anao ty farany ty ny sarotra mon kapitaine mety ho sarotra to mba miaramila voatokany reto iaraka amiko reto fa ny saiko mihitsy no mitady tsy ho voafehiko indrindra ny fiarahantsika serado nefa na izany aza mino aho fa afaka hisedran'izany se raiso ny tanako sergent vitanao io mahatoky anao a misaotra indrindra mon kapitaine ary maninona no mirotsaka ny ranomasinao sergent ino a fa misy zavatra mampanahy any se ve sa saiko lesy rato to malahelo azy telo mianaka izany a hatramin'ny alina dia ohatra ny mahita ny mama miresaka amiko izy Saoly mandoalika eo poty ilay sarivongana maso mareo an-tranonay kotsan-dranomaso no oatra mivavaka ho ahy ilisin'ilay olo tiako to hitako manjenjeny zany foana efa manana loatra azy ireo se dia mivadika ho nofy marina mihitsy zany somary asioma fanakely aloha raha tena tsy zakanao sergent misaotra mon kapitaine tsy aleo hisaraka amin'izay aloha isika mba hiantsoandry zareo mantsy aho avy dia mandehana ary se fa tratrako any an-trano mandra-piona ianao mon kapitaine dia miona ihany rehefa tafaverina miaramila mahafisady mahay ianao sergent manana finoana fa tafaverina ianao eny ary tompoko ohatry ny malahelo anie izany zanako izany efa mananareo teny mianaka loatra ary mama
hatramin'ny alina dia toa mahitanao miresaka sy makahiry azy zany foana mahitanareo saolo mandohalika mivavaka ho ahy eo apotik'ilay sarivongany Masomaria tsy haiko zany ho ary mama fa lasa malaelanareo foana tato ato hoe tsy voatanako fa mirotsaka foana ny ranomasoko na izao miresaka aminao zao azy mitady ho reraka anie izany fananao izany any manokana fotoana kely alohan'ny andehananao rapito mba mivavaka sy manakina amin'Andriamanitra zao dianao farany hatrehanao zao e endry mama mivavaka tokoa mba omeo aho hoe Saoly tio ny Saoly a allo Zoky kely kosa angamo sisa dia ho avy e ena kiry Saoly kely zandriko efa mba mananga andry ohatry ny adala koa zany setra zany indray ve nenao ka mbola ho an'ny taniny ay ve mivavaro any zoko fa ato farany ohatreny eny tsara ve zao ianao sa sody manadalany mamao endry be ary tiako dia zao jereo ny carte sésame makao amin'ny pice dossier code alefako any aminao ny code dia maka vola raha ohatra mbola tsy nandray voly mamy dia atao ohatrinona izay ilainareo mianaka dia mba natero 200,000 ariary lisy eny ary vity zany zao ny dianareo farany zao dia mody amin'izay ve setra eny tsy elitsonika dia iaraka amin'ny faly sy mikorana indray tsika telo mianaka izay ary fa velomy Saoly endre tsara zany zandriko zany mandraveriko eny ary dia mandra-peo ny Zoky io fa omeko amin'ny mamy ianao izay ary fa mirary soanao izay mianaka anaka eny ary velomy mama rehefa taveryndray miantso aleo aloha iantso kely any lisy aho allo manahoana malalako zao mbola salama tsara zao ary lisy tsara zany dia inona ary vaovao andeha hanao opération farany zay raha pitso zany hoe rehefa vita izay dia modinareo zay indrindra fa tsy miaraka zay sy rato fa lasa voatery ny zara roa maty zahay dia ahoana zany ka izay ny fandaminany lehibe dia tsy afaka manotrako nefa mba misy namanao ihany reo miaramila miaraka aminao betsaka no fakafantatra zay ka fa zaho aly tsy oatra lasa malahelo an'lahy zany na za koa aza anie mba manina fa tsy afa manotry kifa kely sisa dia miona indray isika dia miaraka foana rehefa tonga ela zany sady zany efa nahita asy ay tsara kosa zany dia aiza ao amin'ny banque mauricienne eo atsara lalany zany dia mety hitan'ny Maurice zany ianao tsy voatery fa rehefa tonga ianao ka mahazo mandeha any dia miaraka isika tany mantsy any nanao stage ay dia nanatrika ny soutenance-ako le DG-ndry zareo afa-po tamin'ny nanaovako ny présentation ny mémoire-ako izy dia niraisiny ny asa avy hatrany manao charge clientèle tsara zany izay ary aloha fa efa somary alina ny andro tsy nety raha tsy mba niantso anao anainga vao maraina mantsy zay dia mirary soa anao lisy eny ankiseria bisou mivavaka ao anao dia azadiny fa miandry any lafoana eny ary mandra-piony lisy mandra-piony zao manaraky rimoron-drano ry sika dia miodina ambadika eo avoana kely io fatany voatonga eo sika dia avy dia mahatazana le toerana firen'ny zalahy tena tsy mety zany lalatsy zany moa letina fa ahoana latsaka ambany loatra sika raha ohatra ka manaraka ny moron-drano iny no mety angamba dia miverina ka miodina sy ambadika mahazo ambony sika amin'izay sady mba tsara toerana to tsy ny hevitra ao ny voatery ho marina sy arahana ty anaty serzan izany no mibaiko sy mitarika mazava manaraka sy manatanteraka izany no ataonareo nefa dia milaza aminao moa letina fa mandroso ny olontsika ao firainy lampitsika raha io lalaka zorana io no ataotsika apokako amin'ity basy ity ny lohabe se io raha mbola be famaliana eo ny baikoko arahana dia vita mandeha ny fotoana horairaina sisa tsy maintsy tafiditra eo sika araky ny fanarahana tamin'ny ekipan'ny kapiteny Avosoa andao fa tsaraiky manaiky ny baikonao ary atompoko nefa dia mbola merina aminao ihany fa raha sy loatra zany position raitsika zany manamorona ny oaly io loatra anie moa letina zany lalatsika zany anjarako zany fa tsy anse andao ary zalahy zao vao faty le asa
ity ilay efa nanindromandry aty raha mba izy mianadazy miaraka tamiko de hafa mihitsy mety zavatra nitranga taty na izany aza tsy maintsy mijery zay sitriana raha sanatrika sendra n'izay loha zay seho eto mangina sady latsaka ambany loatra ty toerana misy anay ity feno ala mikitroka nefa ery amin'ny ilana tsinanany ery reny ranobe kosa no eto andrefana zay misy anay am'izao fotoana zao tena tafiditra anaty vovy mihitsy zay raha zao fahitako azy zao enga ny Andriamanitra mba tsy andry anay ity mihitsy ry zalahy reny mitanina aloha de ambany daholo io ary le fanavozo tena feno ty teny ambony andrefana moletina miandry mivaikinao zay tompoko tsy mbola nitifitra aloha makavy afenana aloha ka aiza le fiainana aty moletina bozaka sy very daholo ane io ome vaiko zay amaly moletina tsy mbola tokony hitifitra aloha tena famino teny ty marina na inona seho eto na inona hanome baiko andralana ambako reto ireto dahalo maimby raha reto fa mandroso manatona anay etrany fe firy zalahy fa iza ny manome baiko anareo hitifitra tsy mbola mety zao rehefa ny amona anreto miaramila reto ny tianao atao moletina de za mihitsy no amonanao am'ty basiko ty ovolona veny olona na tsy no tsy omenao baiko ka izany manome baiko fa tsy anao tsy mbola tokony hitifitra mihitsy tsy raha rahako zany rehefa anaty atsarta toy zao moletina tsy miandry zay baikonao tsony toezy hitifitra zalahy tsy hitanao fa latsaka katerentsika moletina tena hitako kely mety marina ny an'le zalahy ty tena diso marina zany position raisiko zany sergent fizo nitifitra zay ve vo tonga saina ianao moletina tena tsy araka andreto mihitsy tsika tena marobe marina zalahy reo jereo fa manomboka misy ko vokony namatsika alefe alefaso zany aza mihemitra tena misy mampiasa mitraizy mihitsy zalahy zany andraso jereko tsara aloha io fa tazako aiza ho ampiasako an'ity mitraizy ty zany eto aty ty de ty nivasoko ampiasain'se mandra-pahatapitra anay le izy de tsy maintsy manolotra hatramy faranerinay koa zay losy ty marina aiza ndrany zao teo zalahy mila raha foly tsika eto aty aingany quartier général maingo miaino anay ve nareo quartier général maingo ka miaino ve scorpion maheny mila raha foly maiky zay mafy ny fanoeran'ny fahavalo mitady tsy voatosika maheno ve quartier général rato vonjeo le zay vonjeo fa tena ho lavalindreto daly reto zay marina ka oleo ary positionareo manoloana indrindra n'ilay vato mandondona be feren'ilay atao hoe remenabily zay eto amoronala eto zay matokisy fa zao ihany zay de hoavy rato raha tara fahatongavany nareo de tsy hifankahitantsony tsika se tena marina fa inona ny mampitanondrika anao sergent rato teny efa mifanehatra amy zalahy ondry setra miantso fanampiana ry zareo fa matanjaka be ny daly mifanohatra aminy zao de zao ary de avrio ainga nareo miaramila tsika tsy de lavitra eto amin'ny misy antsika mantsy io toeran'io ko voray mon capitaine tena tsy maintsy mitsoka mandositra mihitsy lany mibala taty aminay betsaka ihany ko nefa reo maramila maty na letina Jules azy ty tena voatifitra teo amin'ny feny tapaka tanteraka ny tongony tena mifona aminao sergent diso tamin'ireo namatsika mifona sisa no azonao atao moa letina fahadisoana lehibe teo amin'ny fiarovana ny olotsika reny baiko nomenao reny maty sy lavy daholo reo namatsika no ianao nefa natonga zany nanaiky ny teninao moa letina satria lehibeko ianao izao anefa raha vatao anaty miravity ny section tsiray manontolo mandehany ianao mandositra sergent eto mandositra miaraka aminao izy ro lahy ireo mba ho mpiaro anao ato amiko ny basinao iarovako anareo raha mandalo eto ireo dahalo reo tsy moa letina tsy amela amin'ireo mialako reo viraviray lambo rereto zany reseto sika de miara reseto maty de miara maty eto hoay le aza tena voatifitra eto amin'ny tratany letina mo letina tena maty ty marina tena maty tsy isy anaika an'izao eto memora ty anaty ala ty no zalahy de toizo tifitra tsisy malaiky eto toizo tifitra tenareo ambanireo zalahy mon capitaine ka tsy tokony andrely sika fa avy de midina manao valala mandroy aizy ireo lance roquette andraso aloha
votazanoko amin'ny masolavitra zao dia ry zalahy indray mivo eo. Teny efa ry zalahy dahalo mihitsy ny reny miditry ny aly reny mon kapitaine, sady tena tsy tazako a. Tsia, sanatria ve? Alefaso zalahy ny lance roquette a. Rado a, midina aingany nareo fa mbola azo avotana ihany raha zao zava-misy zao a. Malaky ry zalahy, toizy ny tifotrareo avy ety ambony, fa zay aneny. Tena nidoran'zareo le ala, lozy ty marina. Tena voadidiny reo namanay ao anaty alabe ao. Inona re tiandriamanitra o? Oay, tena nidoran'ny zalahy ny ala. Dia inona re no atao Andriamanitra vonjeo reo namatsika? Setra! Dia izao tokoa ve le tsy ny farany? Si a? Setra! Miaramile manahirane lasa miadiany itafadiany velume nanao zay faraherinay zay mba amonjen'ireo miaramila namanay, indrindry setra, lay sergent mahery fo namako, nefa tsy nisy inona azonay natao intsony. Maisy kila tanteraka ny ala, tafiditra tao anatin'ity alabe ty ry setra, ary sady narahandry zalahy tifotra no nidoran'draha teo ny ala. Ireo dahalo nefa tsy niala lavitra ilay toerana fa mbola niandry teny lavitra teny. Manohy ny tifotra nay foana zareo, nanomboka maizina ny andro, tsy maintsy niveriny zay nanao tatitra tany amin'ny quartier général. Tezitra noho izany ireo lehibe anay ka nandefy ireo fiaramanidina kely roa sy helikoptera roa anenjika ireo dahalo nandavy ireo namanay ireo. Ny camion telo kosa nitondra anay niverina tany amin'ilay toerana nisy ny fifandonana omaly ariva. Nanao fikaroana sao mbola misy velona, aimbery anefa izany. Lavenina sy vainafo sisa tsy maty no tazana tao anatin'ity alabe mikitroka ity. Hita tamin'ireo toerana sasany kosa ny sisa tsy mahay tamin'ireo miaramila namanay. Nanantena mbola ahitr'ireo namana sisa velo zahay, niantsoantso eran'iny ala iny, saingy ako no sisa namaly ary aloka sisa nantsoina. Niverina nitondro ireo taolana sisa tsy mahay nody tany betroky zahay, nangina tanteraka ny faritry ny toby nisy anay, nitanondrika ireo lehibe pitarika na aravana maro ny miaramila, indrindra isetra, izay nalaza sy fantatra tamin'ny fahaizany taritafika. Tsy maintsy nampidinina teo amin'ny atsasany ny sainam-pirenena, ho marika fa misaona ny fianakaviam-ben'ny tafika sy ny firenena. Ranomasondehilahy no namen'ny toerana nisy anay, tsy nisy nanapoza ho faharavana lehibe izao zahay rehetra. Tsy hitako izay orangotona, izay aleako rehetra to ahitako ty namako ty avokoa. Tadidiko lay tenin'ny farany taminay sy iavy hoe misaotra mon kapitaine, miaona ihany tsika rehefa tafaverina. Andray lety ry setra, tsy mampino zany se tsy eo zany tsony, dia ahoana ihany koa ny fomba ilazako zany amin'izy telo mianaka any Antananarivo any? Tena tsy vitako zany, tsy te ahita ny alahelon'izy ireo aka. Sergent Rado, fantatro fa mavesatra be aminao zao zava-miseho zao nefa miaramila ne sika? Marina zany mon kapitaine, miaramila tokoa sika, tsy maintsy manatanteraka ny fiarovana n'ity firenetsika ity, saingy de tsy maintsy ho marina tokoa ve le tenin'ny setra hoe na maty na velona. Miaramila sika, efa nivonina ho faty ho an'ity tanindrazantsika ity, ka mankahery anao a sergent. Aza adino fa tsy anao rery na isika sy anao, indrindra ireo fianakaviana no mahatsapa an'izao fahabangana be izao fa ny firenena manontolo. Ekeko zany mon kapitaine, nefa ahoana no filazako izao vaovao ratsy izao? Tena ratsy izao amin'ireo fianakaviana.
efa nandrainy indraiky ny ministeran'ny folo alin-da aniraka manamboninahitra ilazan'izany amin'ireo fianakaviana namony hainy tsirairay avy izy ny anjarantsika dia anotrina ny fotoana fanaovam-beloma sy ho fanomezam-boninahitra azy ireo farany raha pitso maraina alohan'ny iverenantsika ny Antananarivo indray satria raha mpitso ny fotoana iverenantsika ie efa tonga ireo tompon'andraikitra ambony efa nanao tatitra tamin'izy ireo ihany koa ny mpitarika taty ary mba nanahoana ny vokatra farany tamin'ilay fanenjehan'ireo dahalo nandravandry setra araka ny henoko aloha dia napoakandry zareo ilay lavabaty sy ny toby ferendry zareo voalaza ihany koa fa voatifitra ilay lehiben'ny zareo ka nentin'ireo namany sisa tsy maty nandositra tena ohatrany tsy ao mihitsy ny ahazany mon kapitaina mariny tena tsy ho zakako mihitsy n'izao ka iverina raha mpitso any Antananarivo dia aiza le tselary setra mitsangana dia andeha araka amiko aloha fa tena tsy mety mihitsy ny janonanao rery ato ka Ry miaramila namana manjombona tanteraka ny androntsika androany noho ireo namantsika izay lavo tao amin'izao fampandrihan-tany izao na ireo izay tratrany ambisikady izay nisy efa-tah indrindra moa izay navaky fody ireo namantsika ao lavo omaly na izany aza isaorana izy ireo nahavita ny adidy farany ho an'ity tanindrazana ity indreto isika mola vonina noho izay asa tsy vitan'izy ireo ary mametoky fa hanohy izany hatramin'ny farany koa amin'izao fanomezam-boninahitra farany azy ireo izao ho fanaovantsika veloma azy ireo ary miaramila no hanomezana ireto marom-boninahitra ireto ho azy ireto amin'ny titre postime ry miaramila sakaizanay na dia isaraka eto aza isika androany dia isaorana anareo rehetra tamin'izay vitanareo amin'ny firenena maty ho an'ity tanindrazana ity tokoa ianareo araky ny teny frantsay hoe tomber au sang d'honneur et mort victime à son devoir maty teo am-panatotosana ny asanareo nareo alavo tamin'ny mboninahitra koa amin'ny anaran'ny firenentsika dia mametraka ireto laharam-boninahitra ireto anareo izahay mandriam-piadanana ry namana isany ry miaramila namana omeo voninahitra farany izy ireo Saoly ahoana ry mama jereo kely nge fa misy olo zany eny ary andraso jereko vetivety manahoana ianareo tompoko iza ny tadiavinareo aty ve mademoiselle no misy amin'ny fianakaviany sergent setra eny tompoko za no anabavina ay miaramila iraky ny lehibenay eo aminareo izahay mademoiselle ka ve mamanao zay e ao izy tompoko fa inona re no antondianareo e tsara ngamba raha asainao mandroso mba eo naminy zay Saoly fa izy zao e misy miaramila namany setra mitady atsika mianaka ry mama ay ka saivy mandroso ary zareo mandroso ary nareo tompoko fa miandry anareo mama mipetrapetra ary nareo tompoko miainao anareo ary zay miala tsy indrindra ry izy mianaka raha tonga eto aminareo zahay faraky ny afatra avy amin'ny Betroka izay voaray tao mistera dia nisy fandonana mafy tamin'ireo dahalo ny zoma teo ka nahalavo ireo maramilantsika maromaro ary nisy tsy hita noho ny famoaizan'ny toerana nisy andry zareo anisan'izany ve ny zoko tompoko eny ramatokely ka tonga eto izahay laza aminareo fa anisan'izany koa sergent setra zanako maro mama wa mademoiselle re tompoko mitonia aloha ianao e torana ny reniko tsy hitanao
hitanao ve io mamako toran'io e andao letsa ry zandry hoentina aingana any amin'ny hôpitaly izy matiny reko mampalahelo izy mianaka nefa mbakoseho reny tsy maintsy mampahafantatra azy sika mbakosehnareo ny tanany fa zahay kosa ny tongony andao zalahy malakilaky soka naninona ny teny losanao sahaty zay aizany tany alehanay somamy de tsy hitanao tsony fe zay tsy mino an'izany a tsy maty zany ny soko tsy maty ny soko e tsy maty setra mbola ho avy izy araka ny teniny taminay mianaka mandainginareo tsy mariny zany e mandainginareo aingana rysea mila miantso any ampiasana aingany tika zao de zao andefa miara-mila iambony aty aloha fa mampalahelo manjoa azy mianaka reto inona rety e manao ny setra ary tongo viny ianao fa manindro ianao ta tsy miteny fa mandinika fotsiny setra zany ety lisy ilay malalanao aviaro roako zany malalako zany fa manindona nefa no morotatra ny maso toy izao ianao ry setra za nge mbola tianao foana fa iza koa ary ty miantso amin'ny andro alina be ty marina tsy efa mirombe folo aly zao ary tena nanonofy any setra teo allo mademoiselle Lise ve io izy indrindra fa iza re tompoko raha tsy madiso avy ety amin'ny camp essencer zany setra ihany ka ay efa tonga zao alina zao ngary zareo mba omeo ary azafady raha azo atao tompoko tsy afaka miresaka aminao izy fa raha afaka ianao de tsara ianao mandalo ety amin'ny camp rapitsy vao maraina amin'ny valo de miresaka amin'ny lehibenay avy eo fa misy inona re tompoko azafady ka mandalova fotsiny ianao aloha aty eny ary tompoko aleo hoe andramako antsoina izy tena mesagerie fa inona ary ny dikan'izao misy zavatra mahazo azy mihitsy angambany aleo aloha atory de ho iteo rapitsy maraina sa ve hiantso azy mianaka nefa sao de manaitra ny zareo fa aleo rapitsy maraina de ho iteo manahoana ianao mademoiselle ianao nga le hoe mademoiselle Lise eny tompoko manosoa ary ianao ato birao de mipetrapetra fa iantso lehibe anay fa misy inona no mitanondrika sy milatsatra ny maso toy izao ianao ary ahy setra rado fa maninona tsy valianao fanontaniako aiza ho ahy setra rado fa nakaiza malalako mademoiselle mahereza ianao fa maty ve malalako eny mademoiselle maty tany anady tsy mino an'izany aiza fotsiny izy fa nafeninareo aiza izy sa nataonareo aiza mahereza re mademoiselle rado fa aiza ho ahy setra mahereza ianao izao ny lahatra sy anjara voasoratra ho atsika tsy mino an'izany tsy mino mbola ndresaka tamin'ny telefona zay fa komaly fa iverina izy ka nahoana ny lazainareo fa maty izy tsy maty zany ho ahy izy andriamanitro tena torany ty aloloha iantso malaky allo andefa fiara ty amin'ny branche chef de corps zao de zao fa torany ny fofombady sergent setra malaky tena fisehoan-javatra mampalahelo mihitsy ty atrehako ty sergent raha ty tena verisaina tanteraka inona reno ataoko aiza foana ihany koa ary ny fiaratra amin'izao to mbola tsy tonga ihany allo
aiza foana le tsy mifiara fa ho faty ataony hoe ty olona ty e malaky laitsany e dia aiza indray izany nitondrana an'ity nefa izy mianaka ary mbola jabony eny amin'ny hopitaly daholo aleo entina ny any rangahy any mba mora ny fanaraha-maso ny fahasalamany zareo dia rado atao ahoana izy sa terina mody aloha le ry akaina izay mety rangahy aleo lazaina kolonel fa hoentina ho aiza tompoko io fa mahatsiaro nanahoana ianao izay mademoiselle fa hoentina ho aiza atery mody ahy tsy ho any amin'ny hopitaly izany a za angamba